Ny taranjahantolona no hitondrana vaovao manaraka. Fedina ny tompontakan'i Madagasikara misokatra ho an'ny rehetrarehetra Grand Open de Madagasikara izay moa no anarana anomen'ny federasiona ity faninanana ity. 20 teo nisan'ireo mpitolona avy amin'ny ligiparitra no tonga niatrika ity faninanana ity omaly tetsy amin'ny ikanja ny tafon'ny Mahamasina. Olona miisa 100 eo no nandray anjara tamin'ilay Grand Open de Madagasikara izay nikarakarain'ny federasiona. Ligiparitra 5 no tonga niatrika izany faninanana izany dia ny avy eto Analamanga, Otomatsiatra, Atsinanana, Boeny ary Orombe. Championnat national ity karakaraina ity izay andraisan'ny ligiparitra rehetrarehetra mandrafitra ny federation anjara. Mavitrika ao anatiny misy eo amin'ny combat 100 mahery ny combat amin'ity atrehantsika ity ary eo amin'ny 70 eo ny mpandray anjara au total. Ny tanjona amin'izy ity moa dia ahafana mitily andreo izay andrafitra ny ekipa pirenena amin'ny championnat d'Afrique any Tchad amin'ny voalohandohan'ny volana ary ny Jeux de la Francophonie any Nice amin'ny volana septambra. Ary dia hita eo zany hoe ahoana no ahafana mifantina ireo ankizy ireo arak'izay fandehan'izay. Atao hoe mpikatroka firy avy eo zany no avondrona ao anatin'ny ekipa-pirenena amin'ireo faninanana ekipa-pirenena roa ireo? Io moa zany efa misy quota ohatran'ny francophonie zany efa misy quota hoe misy catégorie fa mampakalify asika arakaraka ny performance sy ny résultat international. Dia ny championnat d'Afrique indray miankina amin'ny hoentinmanana. Ka na zany na zany champion sy tsara aloha dia avondrona dia ho hita hoe iza zany ny tena tsara ao anatin'ny tsara ho azo hoentina. Manao ahoana ny toy ny fanomanana an'ireo ankizy? Toy fanomanana mitohy foana satria misy ny regroupement izay tsy miato misy 3 fois par semaine izay iarahana amin'ny direction technique nationale sy ny ekipa teknika rehetrarehetra atao anatin'ny fédération na rekoatran'izay dia misy ihany koa ny combat izay hoe fight 2 fois par mois io zany hoe indroa isan-kerinandro isaky ny ray volana. Zay ahafana manao évaluation ny niveau-n'ny ankizy zany ao anatin'ny combat fight io zany misy open izy io andraisa amin'ny rehetrarehetra anjara miaraka amin'ny ekipa nationale. Kosa Andriamato président, ny olana mbola mampifanolana amin'ny fédération sy ny ligue Analamanga amin'izao fotoana izao? Voalohany indrindra aloha zany araky ny resahako mbieny efa voasazy na ny mpitatana ny ligue Analamanga teo aloha, voasazy ihany koa ny mpitatana ny corps d'arbitrage, voasazy ihany koa ny ligue Analamanga izay dia efa ianto satria tsy mana certificat de conformité depuis 2008. Zay zany efa niteneniko mbieny nosaziany assemblée générale ireo entité ireo sy ireo olona ireo ka noho zany ny akoatran'izay dia miverina miandry ny antsoina hoe délégation spéciale aloha ny ligue Analamanga hatreto fa izay nanokafana anty compétition ity mba ho open, grand open mba ahafahan'ny ankizy mandray anjara mba sy ho victime ao anatin'izay resaka disadisa zay sy mirindra izay. Manginy fotsiny ny usurpation des titres sy ny zavatra mamorehatra zay ataon'ireo tokony olona vitsivitsy ireo zay marieko eto fa ohatrany hoe lasa resaka fianakaviana le izy. Zany olona resako zany olona prala mpiavana daholo. Ka angamba sy raha mpianakaviana resaka eto fa raha pirenena ary ny lutte sy ny fédération na dia mitatana Madagasikara fa sy migérer Analamanga. Toy izao ary ny vokatra teo amin'ny junior zazalahy latsaky ny 770 kilao Razafy Mahova Mahaty avy eto Analamanga ny larana voalohany, latsaky ny 80 kilao Andreatso Gilbert avy eto Analamanga, latsaky ny 520 kilao dia Iralson Jona avy eto Analamanga, latsaky ny 770 kilao Rafano Mezatso. Teo amin'ny junior zazavavy ihany kosa indray dia latsaky ny 970 kilao larana voalohany Irina avy eto Analamanga, latsaky ny 470 kilao Marie Sandrine avy eto Analamanga, latsaky ny 250 kilao Tati avy eto Analamanga, latsaky ny 750 kilao Eveline avy eto Analamanga, latsaky ny 550 kilao Rakotojafema avy any Moromani. Ho an'ny senior zazavavy dia latsaky ny 250 kilao Fitiavana Gilberta avy any Otomatsiatra, latsaky ny 550 kilao Larissa avy eto Analamanga. Ho an'ny senior lehilahy kosa indray dia voaozitra tompontaka Madagasikara, latsaky 520 kilao Ifranky avy eto Analamanga, latsaky ny 80 kilao Isalome avy eto Analamanga, latsaky ny 970 kilao dia Todso Ratolo Janary avy eto Analamanga, latsaky ny 470 kilao dia Johnson avy eto Analamanga ny larina voalohany, ary latsaky ny 970 kilao dia IRB avy eto Analamanga.